mana isan'andro fandaharana tolotry ny fikambanan'ny mpiara-mamaky ny baiboly eto Madagasikara. Ho aminao mandrakarivany ny fahasoavan'ny tompo, faly miona aminao indray tonga eto amin'ny fotoana izay rahantsika mandinika ny tenin'ny tompo, ary mandinika ny bokin'ny Hebreo moa isika izao, ary mino aho fa misy zavatra maro izay tiany tompo ampianarana antsika. Tsaroana indrindra manko fa ny bokin'ny Hebreo dia nomena, nosoratana mba hampiorina ny finoana, indrindra ny finoan'ireo Hebreo izay nanoratana izao epistily izao. Ary isika zay mamaky sy miaino ihany koa zany epistily zany ny etaeta de izao hiorina tanteraka amin'ny finoana ny Kristy, ny finoantsika. Hebreo 9:1 ka hatramin'ny 7:10 no vakitsika anio. Alohan'izany dia mbola iara-mivavaka aloha isika. Manao ny dera sy ny Lazary ny voninahitra ray eo no ny fitiavanao anay indray. Asainao miaino ny teninao zahay. Sambatra zay manana ny teninao, mampianatra anay, manoro lalana anay, manolotsaina anay. Indrindra tompo, fantatray fa na de fa ela aza ny nanoratana izao teny izao, de mbola miasa amin'ny fiainanay ankehitriny zany. Ko de ho anao ny dera sy ny Lazary ny voninahitrany amin'izany. Mangataka aminao zahay anio indray ary, sokafo ny sainay, sokafo ny fonay, mba ahitanay zava-mahagaga amin'ny teninao, ary de ho voninahitra sy anaranao mpamonjy io ny vokatra zany amin'ny fiainany tsirairay avy. Amin'ny anaranao Jesosy tomponay, manaovanay izany vavaka izany. Amen. Hebreo 9:5 ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 7:10 vakintsika amin'ny anaran'ny tompo. Fampitahana ny fanompoam-pivavahana tao amin'ny tabernakely araka ny lalàny misesy sy ny any an-danitra. Ary amin'izany zavatra lazaina izany, de izao ny fotony, manana mpisorona be toy izany isika, de ilay efa mipetraka eo amin'ny ankavanan'ny seza fiandrianan'ny avo indrina any an-danitra, mpanao fanompoam-pivavahana ao amin'ny fitoerana masina sy ny tena tabernakely zay naorin'ny tompo fa tsy olona. Fa ny mpisorona be rehetra dia tendrena hanatitra fanomezana sy fanatitra, ary amin'izany dia tsy maintsy mba manakaterina koa izy, koa raha ety ambonin'ny tany dia tsy mba ho mpisorona kory izy, satria misy raha teo ireo manatitra ny fanomezana araka ny lalàna. De ireo manao fanompoam-pivavahana amin'izay endrika sy aloko ny zavatra any an-danitra, tahaka ny natoron'Andriamanitra ny misesy rehefa hanao ny tabernakely izy, fa hoy izy tandremo mba ataonao araka ny endrika izay nasehoko taminao tao tendrombohitra ny zavatra rehetra. Fa ankehitriny efa mahazo fanompoam-pivavahana tsara noho ny an'ireny izy, de araka ny nanaovana azy ho mpanalalana amin'ny fanekena tsara lavitra, zay natao tamin'ny teny fikasana tsara lavitra. Fa raha tsy nanantsiny izany fanekena voalohany zany, dia tsy mba nisy fitoerana ho tadiavina ho an'ny faharoa. Fa manome tsin'ny olona izy, manao hoe indro avy ny andro Jehova zay anaovako fanekena vaovao amin'ny taranak'Israely sy ny taranak'i Joda, nefa tsy araka ny fanekena nataoko tamin'ny razany, tamin'ny andro ny tantanako azy nitondra azy nivoaka avy tamin'ny tany Egipta, fa izy reny tsy nitoetra tamin'ny fanekeko, fa izaho kosa de tsy nitandrina azy ho Jehova. Fa izao ny fanekena ataoko amin'ny taranak'Israely, rehefa afaka zany andro zany ho Jehova, dia ataoko ao an-tsainy ny lalako, sady ho soratako ao am-pony. Ary izaho Andriamanina, ary izy oloko, ary samy tsy hampianatra ny namany sy ny rahalany avy izy, ka na hoe mahalalany Jehova, fa samy ahalalay avokoa izy rehetra, hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra. Fa hamindra fo amin'ny tsy fahamarinany aho, ary tsy ho tsarovako ny tsony ny fahotany.
ary amin'ny anaovany hoe vaovao dia nataony fa efa ela ny voalohany, fa zay tratra ela sy miantitra dia efa madiva ho levina. Ray masino manamasinana eo amin'ny fahamarinana fa ny teninao ny fahamarinana. Inona ny faminaniana na inona ny fahamarinana ambaran'ny tenin'Andriamanitra amintsika? Fahamarinana vitsivitsy ihany no vakitsika eto hitantsika moa fa hoe ny zavatra natao amin'ny tety an-tany dia tandindona ny amin'ny zavatra atao any an-danitra. Ka eto ny zavatra hitantsika voalohany ny amin'i Jesosy dia izao hoe io Jesosy io izy dia mpisorona be mipetraka eo ankavanan'ny seza fiandrianana ny an-danitra. Ny andininy voalohany sy ny andininy faharoa amin'ny izay mivakitsika teo no manambary zany. Mpanao fanimpom-pivavahana ao amin'ny fitoerana masina sy ny tena tabernakely zay naorin'ny Tompo. Nisy manko ny tabernakely teto tany, nisy zany, fa saingy tandindona ihany io, fa Jesosy Kristy Tompo araky ny voalaza eto dia mpisorona be mipetraka eo ankavanany seza fiandrianana any an-danitra. Betsaka ny olona rehefa mamaky ny soratra masina no mametraka fanontaniana, satria raha anontaniana tokoa moa tsika hoe jerenao amin'ny soratra masina zao hoe aiza marina aloha ny misy an'i Jesosy, aiza marina ny misy azy. Satria voalaza ihany koa ao amin'ny Galatiana 2:2-20 i Paoly no niteny an'io. Izy hoe voaomby niaraka amin'ny Kristy tamin'ny hazo fijaliana aho izy, ka tsy zaho intsony ny velona fa Kristy ny velona ato anatiko. Ray zay. Dia ho ihany koa izy amin'ny Korintiana 2:7-5, tsy fantatrareo va fa ao anatinareo Jesosy Kristy raha tsy olona nolavina ianareo. Ka ahoana ary zany? Eto sika dia mahita hoe mpisorona be mipetraka manao fanompoana any an-danitra izy, any amin'ny fitoerana masina zay tsy nataony tanana, tsy nataony olombelona, any an-danitra zany. Kanefa lazainy Paoly hoe ato anatiko izy. Dia lazainy koa hoe ao anatinareo izy ho izy, raha tsy olona nolavina ianareo. Zao koa nefa ny tenin'i Jesosy ao amin'ny Mateo 20:20, na aiza no iangonana ny rona telo amin'ny anarako dia eo afovoany aho. Naiza, zany hoe angamba misy maromaro ianareo zao miaraka miaino izao tenin'Andriamanitra zao, eo ampovoanareo anie izy zany. Naiza nareo, naiza, satria ozy ny tompo hoe naiza, angamba any ambony tomobile nareo no mandre an'izao, angamba any an-trano any anefitra nareo mandre an'izao, eo anie koa anie izy zany. De zao koa ny teniny amin'ny Mateo 20:20, raha ohatra ka naniraka ny mpianatra izy, indro momba nareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo zao, dia ahoana ihany ary? Aiza ihany misy an'io Jesosy io? Ireo tenin'Andriamanitra rehetra ireo dia manambara amintsika fa manerana izao rehetra izao Jesosy, ary anankiray amin'ny Mahandriamanitra azy zany, tsy voafetra ny toerana izy, mahita ny zavatra rehetra izy, mitoetra ao anatinao koa izy. Io moa manahirana ny sain'ny sasany hoe ahoana ary zany? Fantatsika fa ny fanahy masina dia fanahin'ny Kristy ny fanahy masina, ary noho izany dia raha milaza izy hoe naiza ny angonana telo amin'ny anarako eo afovoany aho, Kristy ao anatinareo, ny fanahin'ny Kristy mitoetra ao anatintsika anie zany, satria
Kristy zay ao anatitsika de ny fanahiny zay ao anatitsika tsy azotsika atao ny mampisaraka ny Kristy amin'ny fanahiny. Ary eto ny mahatonga atsika mino ny telo zay ray, ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina de ray ihany reo. Ny fanahiny Kristy ihany no fanahin'Andriamanitra, ary ny fanahin'Andriamanitra no atao hoe fanahy masina, nefa ny fanahy masina dia iraky ny ray sy ny zanaka ho ety amintsika ho ao anatinareo. Ary zany no mahatonga atsika angataka mihitsy amin'ny Tompo hoe Tompo, ho fiainoy ny fanahinao masina, mameno ahy ianao ry fanahy masinao. Ilaina mihitsy ny ahafantarantsika fa raha nilaza ny Paoly hoe Kristy ao anatinareo ny fanantenana ny voninahitra, de ny fanahy masin'Andriamanitra zay nanasiana tompo-kasehantsika ho amin'ny andro fanavotana no nambarany amin'izany. Ary zany ny tena fifalitsy, fa sady manana ny fanahy masina atao anatsika Jesosy Tompo koa, mpisorona bentsika eo anilan'ny ray, eo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra, haninona eo izy. Ho ny Romanina 7:7 hoe nitsangana tamin'ny maty Kristy, mipetraka ao an-tanana ankavanan'Andriamanitra ary mifona ho antsika. Ny Hebreo 2:7 efa novakitsika. Maninona izy mipetraka ao amin'ny tanana ankavanan'Andriamanitra? Ho avy ny andro ho ny 7 hoe anjely iza no mba nilazany hoe mipetraha eto an-tanako ankavanana ambaram-panaoko ny fahavalonao ho fitoeran-tongotrao. Tena hita mihitsy amin'izao fotoan'izao ry havana fa ny zanak'Andriamanitra Jesosy Kristy Tompo rehefa nitsangana tamin'ny maty izy, nomena azy ny fahefana rehetra ny an-danitra sy ety an-tany, dia nataon'Andriamanitra eo amin'ny fitoeran-tongony ny fahavalo. Satana zany tsy manam-pahefana amin'ny Kristy Satana. Ary zany ny tena fifalintsika. Jesosy lay mpisorona bentsika, lay mpamonjintsika, lay mametraka ny fanahiny atao anatintsika, de mitoetra eo amin'ny tanana ankavanan'Andriamanitra ray, eo ankavanany seza fiandrianan'Andriamanitra, mpisorona be ho antsika antoka ny amin'ny fiainana mandrakizay. Ary ny faharoa, ny 7-5 dia ahitantsika fa tandindo ny fanompoan'ny Kristy any an-danitra ny taberna kely teto an-tany. Raha nanao ny taberna kely i Mosesy dia nambaran'Andriamanitra mihitsy ao amin'ny Exodosy 5:20 ka ny 9:7. Ary sika jereny zany Exodosy 5:20 ny 9:7. Zao ny voalaza hoe ary tandremo mba ataonao araky ny endriny zay nasehoko taminao tao an-tendrombohitra izy, ny taberna kely io. Ary ny taberna kely ve fa natao inona moa ny taberna kely? Ny antony naovana ny taberna kely zao ny hoe Andriamanitra no niteny hoe asaovy manao fitoerana ho masina ho ahy izy dia honona eo aminy aho. Ny taberna kely de fonenan'Andriamanitra teo amin'ny olona, ary rehefa vita zany taberna kely zany, raha misy olona te hiona amin'Andriamanitra de makeo amin'izany taberna kely zany izy, mitondra fanatitra izy, ary eo ny onana amin'Andriamanitra. De eo Andriamanitra no miteny aminy, eo Andriamanitra no manambara aminy, ny ao anatin'ny fony, eo izy no miaona amin'Andriamanitra. Ary izany zavatra zany de mampahatsiaro fa eo aminy Jehova. Ny taberna kely, raha jerena ny tombony zanak'Israely tany anefitra, de zao ao afovoan'ny tobony nasiana azy. Nahoana? Satria Andriamanitra monina eo afovoan'ny olon'Andriamanitra. Ary izany no mahatonga atsika hanolotra ny fotsika koa ho an'ny Tompo, mba hitoetra ao anatintsika ao afovoantsika ao ny Tompo, ao ny aonantsika amin'ny Tompo. Ary ny fifalintsika ry havana de zao, azontsika ataony miona aminy amin'ny fotoana rehetra, azontsika ataony miona aminy amin'ny fotoana rehetra. Raha mbola tany anefitra ny zanak'Israely, na mbola teo ny taberna kely, dia ao amin'izany taberna kely zany ihany no nahazahoan'ny olona niaona tamin'Andriamanitra. Tsy afaka niaona tamin'Andriamanitra ivelany tao amin'ny taberna kely izy, ary tao no nananterana ny fanatitra, tao no nananterana ny fahafolon-karena, tao no nananterana ny zavatra rehetra hanehoana fitiavana an'Andriamanitra. Ao no ionana amin'Andriamanitra, satria tsy maintsy mila ny mpisorona be, tsy maintsy mila ny mpisorona, zay vo afaka tena miaona amin'Andriamanitra. Satria ny mpisorona sy ny mpanora-dalàna sy ny mpisorona be, ireo ny manambara ny tenin'Andriamanitra amin'ny olona. Fa ankehitriny zao
ankehitriny zao tandindona ihany reny rehetra zeny, fa Kristy kosa amin'izao fotoana izao dia efa manao fanipampavahana tsara lavitra ao antsika, azo antsika manatona ny seza fiandrian'Andriamanitra amin'ny finoana, ka tsy voatery hoe tsy maintsy makary zay avy miona amin'ny Tompo. Marina fa makany am-piangonana antsika, marina fa mideran'Andriamanitra any am-piangonana antsika, aza mahafo ny fiarahantsika miangona ho voalaza ny tenin'Andriamanitra, nefa zany akory tsy milaza hoe raha tsy makany am-piangonana ianao tsy tafahoana amin'ny Tompo. Tsia, afaka miona amin'ny Tompo tokoa ianao, naiza toerana misy ianao, satria Andriamanitra, lay Kristy Jesosy Tompontsika, lay mpisorona be ho antsika, de efa nanokatra ny lanitra ho antsika, ary afaka miona amin'Andriamanitra isika naiza, afaka miresaka amin'Andriamanitra isika naiza. Ary noho izany ny fahamarinana anankiray zay tsara fantatra de zao: mpanalalana amin'ny fanekena tsara lavitra Jesosy Tompo, fanekena tsara lavitra. Ny 9 ka hatramin'ny 10 no ahitantsika izany. Andriamanitra manao fanekena vaovao amin'ny olony, izany ny zavatra hitantsika amin'ny Hebreo 4:9 ka hatramin'ny 10 Ho avy ny andro i Jehova, ho avy ny andro izy zay anaovako fanekena vaovao aminy, hamindra fo aminy aho izy, ary tsy ho tsarovako intsony ny fahotany. Vaovao zany amin'ny anaovany hoe vaovao 10 de nataony fa efa ela ny voalohany, fa izay tratra ela sy miaantitra de efa madiva ho levony. Ny ambarany amin'izany ry havana de zao, araky ny fanlazaintsika tany am-piandohana, ny epistily nosoratana ho an'ny Hebreo de nosoratana talohany naharavana ny tempoly. Raha mbola teo ny tempolin'i Jerosalema de mbola teo ny mpisorona be, mbola teo ireo mpisorona samihafa tao amin'izany tempolin'i Jerosalema zany, ary de mbola nanatitra fanatitra ihany ny olona, na de efa maty teo ambony hazo fijaliana aza Kristy, satria natezitra ny fariseo sy ny mpanorandalàna manko, de nanambarana hoe tsy ilaina intsony ny fanatitra, tsy ilaina intsony ny mitondra fanatitra makao amin'ny tempoly. Ary fantatsika tsara fa Jesosy Tompo, raha mbola tsy maty teo amin'ny hazo fijaliana aza izy, de nahitany olona nanao varotra be dehibe teo amin'ny tempoly, de nazerany daholo ny varotra rehetrarehetra teo. Ny tranoko atao trafo-vavahana nefa nareo manao Juify iren'ny Juila. Rehefa maty teo ambony hazo fijaliana Kristy, ka nitsangana tamin'ny maty izy, de nisy zava-baovao nitranga teo amin'ny Israely, tsy ilainy intsony ny fanatitra. Ary ny zavatra nisy de zao, satria fanekena vaovao ny amin'ny fanekena nataon'ny Tompo. Rehefa nampanao ny fandraisana amin'ny fanasan'ny Tompo voalohany izy, de nambarany mazava tsara: ity no rako ny amin'ny fanekena vaovao zay arotsaka ao anareo ho famelan-keloka. Tsy maintsy no avaozina manko fanekena teo aloha, fa inona ny fanekena tsy maintsy no avaozina? Ny 5 no anahitantsika izany. Manome tsin'ny olona izy manao hoe indro avy ny andro i Jehova zay hanaovako fanekena vaovao amin'ny taranak'Israely sy ny taranak'i-Jody. Fa nahoana? Satria ny fanekena tranainy nitsakitsahiny zanak'Israely, tsy nahavonjy azy manko ny fanekena tranainy. Ary noho izany de anao fanekena vaovao aho hoy Andriamanitra. Ahoana zany fanekena vaovao zany? Ny aneken'ny olona fa Kristy lay teny tonga nofo no maty ny soloeloko azy teo ambony hazo fijaliana, ary ny rano teo amin'ny hazo fijaliana no mitondra famelan-keloko. Ary noho izany de tsy nilainy intsony ny fanatitra, na de mbola teo aza ny tempoly, na de mbola teo aza ny mpisorona be, na de mbola teo aza ny mpisorona, tsy nilaina intsony zany, satria efa vita ny sorona indray mandeha monja ho mandrakizay. Nataon'ilay zanak'Andriamanitra tonga zanak'ondron'Andriamanitra manaisotra ny fahotany zao tontolo zao. Zava-dehibe zany. Foana zany ny fanekena taloha, foana ny hoe tsy maintsy manao fanatitra ianao zay anao vao mahazo famelan-keloka, foana ny hoe tsy maintsy mitondra zanak'ondro makany amin'ny tempoly ianao. Foana zany, taloha zany, fahiny zany, tranainy zany. Fa ny amin'izao fotoana izao kosa nomeny ny zanany lahy tokana mba tsy ho very za rehetra mino azy, fa hanana fiainana mandrakizay. Ary rehefa manaiky zany ny olona, rehefa manaiky an'i Jesosy ny olona, de tena mitoetra ho am-pony mihitsy Jesosy Tompo,
lay teny tonga nofo ka rehefa mitoetra ao anatin'ny fony jesosy dia io lay lazan'andriamanitra hoe hosoratako ao am-pony ny lalako, ambarany zany ataoko ao an-tsainy lalako sady hosoratako ao am-pony. Ary izaho andriamanina izy oloko rehefa mandray an' jesosy tompo ianao, lay tenin'andriamanitra tonga teto amin'izao tontolo izao dia mahagaga, tonga miova ianao, tonga mahana fitiavana an'andriamanitra ianao. Jereo ngeny tantary dia raha mijery fotsiny fifoazam-panahy teto Madagasikara sika dia ahitantsika olona tsotra tsy nandia fianarana, tsy mba nianatra beta tsisy tary hoe nianatra tahaka mifariseo sy ny mpanorad-dalàna, fa olona inona ny nataony? Olona mpimasy, olona pisikidy, mpivavaka tamin'ny razana, tsy nandia fianarana firy, nefa rehefin'izay nanaiky an' Jesosy izy, tonga olom-baovao izy, nonena ny fanan'Andriamanitra izy, manao ahoana ny fiboiboika ny tenin'Andriamanitra mivoaka vao am-pony. De gaga ianao, fa taiza ny anarany olona io? Taiza izy nianatra nahoana no mahavoaka demonia? Taiza izy nianatra nahaizan'izany teny rehetra zany? Lay Kristy tenin'Andriamanitra no soratan'Andriamanitra ao am-pony de miboiboika avy ao am-bavany, amanany ny reraka, ampaherezan'ny osa, anasitranany marary, anafahany olona azo ny demonia. Satria nahoana? Fanekena vaovao nataon'Andriamanitra zany noho ilay mpisorona be antsika mipetraka eo amin'ny kavana ny seza fiandrianan'Andriamanitra. Ary misaotra an'Andriamanitra isika fa tsy voatery tsy maintsy hianatra teolojia, anana teolojia diplôma be zao daholo tsika, tsy atopoko, fa rehefa nisoratan'Andriamanitra ao am-ponao ny tenin'Andriamanitra, lay Kristy teny tonga nofoka nonona tamintsika, rehefa noraisinao ao anatinao izy de izy ny mampiteny anao amin'ny fotoana maro. Ary ny tenin'Andriamanitra zay dininao amin'ny soratra masina dia mitondra aim-baovao anao ary milatsaka ao anatin'ny fonao ao, ka na inona zavatra mitranga dia zao ny teninao hoe zao anie nylazain'i Jesosy, zao ny nambaran'i Jesosy, ary lay Jesosy atao anatiko no ny teny an'izao, mino zany aho, matoky zany aho, tsy misalasalany amin'izany aho. Raha isalasala ianareo misalasala, fa izaho tsy misalasalany amin'ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra. Reo ndray ary ny fahamarinana nomeny tompo antsika androany ho fampaherezana antsika rehetra, mpisorona be mipetraka ao amin'ny tanin'ankavanan'Andriamanitra Kristy. Ampy ho anao ny matoky zany, fa na inona mitranga eto amin'izao tontolo izao, misolo vavanao anatrehan'ny tompo, ny tompontsika. Tandindona ihany ny taberina kely, fa ny taberina kely ankehitriny dia ny seza fiandrianan'Andriamanitra ny an-danitra, zay atontsika amin'ny finoana. Asaina manatona izany raha teo sika, satria efa hitantsika tany alohany hoe ko satria manana mpisorona be lehibe efa namaky ny lanitra isika, aoka isika hanatona ny seza fiandrianan'ny fahasoavana. Ary ny fahatelo sady farany, mpanalalana amin'ny fanekena tsara lavitra Kristy, de le fanekena anoratan'Andriamanitra ny teniny ao anatinao, ary tsapanao zany. Ianao rehefa tena miaina miaraka amin'i Jesosy ianao, ny tenin'izay vakinao tena mpitoeriny ao anatinao ao, ka amin'ny fotoana zay ilana azy avoakanao le teny. De gaga ny olona, ahoana zany? Avy aizany nahaizany olona io? Ho le olona anankiray zay tany Tomasina, ahoana ny mba haizany zany rehetrarehetra zany? Efa inona mba faripahaizana vitany? Ry havana, tsy ny faripahaizana ny anaranao, tsy zany, fa Kristy sy ny teniny mitoetra ao anatinao, iainanao. Teny zay ambarako aminareo ny tompo dia fanahy sy fiainana. Koa engany tsy ho kivonao ketraka ianao, na tsy nandia fianarana tahaka ny hafa azy ianao, na dia tsy nianatra teolojia tahaka ny hafa azy ianao, ny tenin'ny tompo mitoetra ao anatinao dia aina ho anao zany. Ary ambarao amin'ny manodidina anao fa mizara aina ianao raha mizara ny tenin'Andriamanitra. Ny teny zay lazaiko aminareo ny tompo dia fanahy sy fiainana, fanekena vaovao nataon'ny tompo amintsika olony zany, haherany ianao mba ho voninahitr'Andriamanitra. Ny teny rehetra aloako ny vavanao mba hitondra fiainana ho an'ny manodidina anao koa. Hebreo 9:1 ka hatramin'ny 7:10 hivavaka isika. Misaotranao zay tompo no ireo fahamarinana vitsivitsy nampahafantarinao anay androany indray. Ahoana moa tompo no alalanay zany zava-miafina tsy hitany masonay zany, any an-danitra ianao, ny ao an-tanin'ankavan'Andriamanitra ray ianao, mifona ao anay ianao, mpisorona be anay ianao, ary nisokafanao ny lanitra azony manatona seza fiandrianan'Andriamanitra. Misaotrany amin'izany zava-miafina zany, nefa tena marina na dia tsy hitany masonay azy.
jesosy io ampitoero amponay ny teninao ho inonay ho arahinay hankatoavinay ary ho torinay mba ho voninahitry ny anaranao ry Kristy io ny fiovam-piainana ateraky ny teninao ao anatin'ny maro amin'ny anaranao Jesosy nanaovanay izany vavaka izany amen.